Isaorana ianao misafidy hatrany ny fahitalavitra matv amity takariva ity manolotra ny araba topilasy tokovavy anasananao ihany koa zany rehetra zany anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ny farany ny fandinihana ny mahakasika ny fandriampahalemana eto amin'ny nosy teo anivon'ny anteny mera-pirenena eo ihany koa ny fitaraina naharan'ny Antsoavo izay tanterahan'ireo mpampianatra fram amin'ny tompona andraikitra isanambaratonga ny hoavy ny fetin'ireny ny manodidina ny fanomezana tsara ho atolotra ho an'ireny no hoentina amintsika ny ampandro vaovao reo amity takariva ity araka nambara teo manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany omaly dia nisy ny dinika izay nirahan'ny parlemanta sy ny minisitra manana andraikitra momba ny filaminana sy ny fandriampahalemana eto amin'ny nosy manam-pikasana ny ano izany moa ireo parlemanta eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Tsy afa-po tamin'ny dinika niarahana tamin'ny solotenan'ny gouvernemanta ny voamera amin'sana fandriampahalemana eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Ny voalohany voamera izay mitaky ny tokony hanohizana ny dinika eo amin'ny gouvernemanta sy ny parlementaire. Fandriampahalemana zany izinao sasiana sentiment zany miresaka ny gouvernemanta amin'izany. Zay zany sahala amin'ny hoe zay koa zany sahala amin'ny hoe hanompon'ny gouvernemanta. Gouvernemanta nge zay nametraka ny olona reo teo e. Dikan'izany zany magnaraky programmasana filoham-pirenena zany olona reo. Ireo zany karazany raha ame hoditrakondra président république zareo zany. Ny vahoaka zany mba miheno hoe mba iheno hoe inona ny valiteny motivation mianjareo ny vahoaka tany filaminana zany. Karazany tsitra zay zavatra zay fa de hoe maikamaika zay fa andeha amin'ny filoham-pirenena fa asovy filoham-pirenena. I vahoaka mandra Madagasikara ty ny fidina amin'ny filoham-pirenena. Dikan'izany zany filoham-pirenena tokony hampandeferina ny fitadiavana ny olona reto zany. Fa tokony iheno ny vahoaka mandra Madagasikara. Za aloha de miteny aminareo fa za nanoana ny fitonati 100%. Raha olona koa zany sahala amin'ny hoe agname hotrakondro ny filoham-pirenena seky ny eritreritiko zavatra zay. Ahoana moa raha ohatra ka misy ny fifanantonan'izy roa zany reo tota reo sécuritaire sy ny filoham-pirenena magnino sendreo fandrina ny fagnatognandreo tokony mba nandefitra ny filoham-pirenena hoe asony ny olona reo na androany marandray na maly rivariva fa ahoana fa fantatra fa hoe misy ny feona gouvernement tamin'ny parlementaire kasikasika sy fandriampahalemana de misy fagnatsova tapitapika zany sekena io zany zany sy nekeko zay na tonga anakay nivoaka tamin'ny sala tamasy satria agnatony sahala amin'ny alirarendreo zavatra ty raha pirenena io sisy zavatra vanina eto amin'ny tany sy firenena raha sisy ny sy fandriampahalemana zany tokony averina zany fionanay zany amin'ny reo tompona ndraikitra resaka sy fandriampahalemana io zany fa maro raha horesahanay ndreo mivantana na misy indreo zareo somenana zareo zany mba tsara omenay koa zany le teninay zany avy ety amin'ny fonay hoe zao agnatiny atao verbal koa atao verbalement koa izy fa sy atao taratasy fotsiny zay zany natonga anay maly hoe nitsarosarotiny am'le hoe ino natonga anay nivoaka tagnatin'ny salina zay zany le izy. Mikasika ny sy fandriampahalemana any Atsimo nosy dia isy ny délégation avy amin'ny anteny mera-pirenena hitsidika ny district Anamboasary Atsimo izay anisan'ny lasipatra amin'ny asandahalo hijery fotony zava-misy any toerana ary hitondra voatsirambiny tanana ho an'ireo mpifindra monina anarivony noho ny raharatsy fandriampahalemana ny délégation.